Kolikoly avolenta no nahafahan'ny hosinina hafa nitsoaka ny Madagasikara ho Andriamatoa ery manana razafy mahefa avy amin'ny antoko politika mapara. Ho azy dia tokony filoham-pirenena mihitsy no tokony joro ary miaro ny fiandrianam-pirenena izay vao spotaka tao anatiny indra raha iny tsy ampiandratsika ela fa dia indro avy hatrany izay fanekevin'izay. Momba n'ilay teratany frantsay izay nivoaka avy eny Antsefa aloha dia efa tena azo lazaina hoe problème national izy zany. Efa ny firenena mihitsy ny vao spotaka, efa ny fiandrianam-pirenena mihitsy amin'izao fotoana izao no vao sosy maneran-tany zany. Dia everina fa ny fitavozavozana ny fitondrana, ny fitavozavozana ny tompona andraikitra dia mbola eny anivon'ny secrétaire général, ny directeur de cabinet, eny anivon'ny de zany no mamaly tsy mahita vahaolana marina ka everinay zany fa zany fitavozavozana zany dia tsy mendrika ny Madagasikara mihitsy. Efa tena afabaraka amin'ny firenena dia tompona andraikitra ambony mihitsy ny tokony hiakatra tsehatra hanazava ny momba an'izy io ary tsy tokony hiala andraikitra ary tokony hampiseho amin'ny vahoaka malagasy satria na inon'inona zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny vahoaka malagasy aloha dia tokony halala ny vaovao tena marina. Everinay zany fa tokony hanome fanazavana mihitsy ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy sombotsombo vaovao avoakana directeur na secrétaire général na ministère no mameo vaovao etseroa fa zay zany zao ny andrasana vahoaka malagasy satria vao spotaka ny tany sy ny firenena amin'izao karazana hoe fanaovana kolikoly avolenta zao zay efa tsy mendrika tsony ary manala baraka atsika mihitsy manerana an'izao tontolo zao. Filoham-pirenena mihitsy ny tokony hiakatra tsehatra hanazavana io ahitana ny tena marina dia mandray ny andraikiny izy satria izy ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena anjarany zany no miaro ny fiandrianam-pirenena izay tena voahitsakitsaka amin'izao fotoana izao.